mbola faly hatrany izay miarabantsika ny tokantrandro manaraka tsapaka fandarana eto amin'ny TV Plus Madagasikara no sady manasa antsika ihany koa anaraka izao fotoana ny fampahalalana-baovao amin'izao alatsinainy 12 Mey 2020 sy 2020 izao ny tenako sy Santatra Lantoniana moa miaraka amintsika ao amin'ity androany ity miarabanao Santatra. Miarabanao Nzaka Andriamahery faly miarabantsika rehetra manaraka ny fampahalalam-baovao izay amin'izao alina izao ary manasana hatrany anarika ireo lohateny-baovao ary. Lohateny-baovao tapany voalohany ary tokantrano marefo mahery ny 207 avy eto Andrenivohitra sy ankizy 400 isa hiatrika fanadinso CPE na fanampiana avy amin'ny filoha Andra Joel androany teny amin'ny kianjany Maki Andohatapenaka. Mbola hisitraka ny fanampiana avokoa ireo tokantrano marefo eny amin'ny boriboritany rehetra eto Andrenivohitra. Tamin'ny fomba feno abibina namonoana ilay zazavavikely 7 taona Raisa tety amin'ny 17 hektara rafitatara ireo ray aman-dreny sabotsy tokony tamin'ny 5 arivo no nisy nahita varany lalao teo an-tokotany Raisa mikapany tamin'ny toerana roa samihafa no nampiayay ireo ray aman-dreny toy mandraparaina fitadiavana hatramin'ny fametahana peta-drindra. Lohateny-baovao tapany faharoa nanolotra tolo-dalàna mikasika ny fanalalahana ny fivarotana sy fanamboarana toaka gasy izy mba-vahoaka ny ambositra Livarason amin'ity fivoriana ara-taona ity lazaho ny tantsaha-tombotsoa fampidiram-bola amin'ny fivarotana toaka gasy no antony nanolora ny tolo-dalàna ife ny fahalalàny fivarotana toaka gasy izany nambarany. Manambeloka ny fietsika fanaratsiana ataon'ny kolonely Patrick Rakotomamonjy ihany koa Yandry Cristalcom mivavoaka ny mpianareo-vatsinanana ny teny tsy misy profity farany izany nambarana ary fietsika tsy ampisainana ireny izy. Araka ny voalaza tao anatin'ny lohateny-baovao teo dia tokantrano marefo mahery ny 207 avy eto Andrenivohitra sy ankizy 700 isa hiatrika fanadinana CPE nahazo fanampiana avy amin'ny filoha Andra Joel androany teny amin'ny kianjany Maki Andohatapenaka. Mbola hisitraka fanampiana avokoa ireo tokantrano marefo eny amin'ny boriboritany rehetra eto Andrenivohitra vahaolana mivantana sy foezaka manoloana ny fitarainan'ny vahoaka tena sahirana manoloana ny fiakaran'ny vidim-bary ny fizaran'ny filoha ny vary amin'ny gony sy ireo kojakoja andavanandro tamin'ity androany ity. Anisan'ny sitraka ity fanohanana ara-tsosialy ity ihany koa moa ireo mpivarotra amoron-dalana manodidina Analakely izay naviana toerana atao anatin'ny fandraisana ny fiaonana an-tampony COI fitiavana Doni Ivarasata. Andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andra Joel. Ao anatin'ny hafaliana no nandraisan'ireo olona marobe ny filoha Andry Rajoelina tao amin'ny kianjany Maki. Nandraisan'izy ireo efatra amin'ny elan'ny fahatongavan'ny filoham-pirenena hitondra tolo-tanana mivantana manoloana ny fahasahiranan'izy ireo. Nisy mihitsy ny latsa-dranomaso nandray ny fanampiana. Faly tena faly bebe be lasaka mihitsy ny ranomaso pifaliana ity arsika ho an'Andriamatoa filoha dia ho an'ny bebe mbola vavelona ne ianao bebe mbola vavelona daholo isika rehetra dia amin'izao mpifanomezana sosialy atolotra Andriamatoa filoha izao mbola sangatra ihany izao rehetra izao araka ny nambarandeo fa mbola ho avy ny an'ny arrondissement hafa omaky zay fankatsiavany zay omaky zay afaizakoy zay fitolomana tamin'ny 2007 nakakia sikikika mafy be mihitsy ho asika satria mety nataony taminay onateo fampiarana zay mba tsy manareny président zany. Notsongay ny fanjakana manokana omena fanampiana ireo tena sahirana ho ny filoha Andry Rajoelina. Tonga hatrany amin'ny fitarainana ireo tena marefo manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana indrindra ny vidim-bary. Tsy mijery fotsiny ny fitondram-panjakana avy dia mitondra vahaolana mivaingana araka ny lahatenin'ny Andry Rajoelina
lohan'ny repoblika. Satria fantatrinareo fa mijaly hoe lafy loatra le vidim-bary, zakanay ny vidim-bary. Efa mijerytsika hoe ahoana ny ahafahantsika mampitombo ny vokatra, ahoana ny ahafahantsika mampidina ny vidim-bary. Fa alohan'izay dia ozy izy zao hoe aleo ampinonareo ho zaraina vary ray gony isaky ny tokantrano izay marefo sy mila ny fanampiana eto Antananarivo sy any amin'ny faritra Ray Manontolo Tokolatokovavy. Fanombohana ny androany. Satria androany zany dia ny firaisana voalohany sy ny firaisana fahaefatra isan-kerinandro dia itoy ny fizarana ary azo ny firaisana rehetrarehetra eto Antananarivo azo an'izany fanomezana izay ho atolotra amin'ny fo Ray Manontolo izay Tokolatokovavy. Ankoatra ireo tokantrano tena marefo eto amin'ireo boriboritany enina eto andrenivohitra, nojerena manokana sy nomena ny fanampiana ara-tsosialy ihany koa ireo mpivarotena sy ireo tokantrano marefo nesorina tamin'ny faritry ny Lakandrano C3. Ankoatra azy ireo nisitraka ny vary amin'ny gony, siramamy, menaka sy ny savony ireo mpivarotra amoron-dalana teny Analakely sy ny manodidina. Nankasitraka manokana ny faneken'izy ireo ny fandaminana sy fanadiovana napetraka nandritra ny fandraisantsika ny COI ny Florajoelina. Nareo anisan'ny tena tsinjoviko manokana. Tsy afeniko anareo fa zay tsy Madame le Maire amin'ny famaly kely mihitsy tamin'ireny nareo ny fandona tamin'ny mpitandron'ny filaminana ireny. Satria ozy izaho mantsy Madame le Maire hoe aza atao an'izao fa vahoakako ireo olona ireo tsy ekeko ny anaovana an'ireo ohatran'izao. Za dia tsy filoham-pirenena ihany fa za dia namanareo, ray aman-dreninareo ary itsinjo anareo ifanampy aminareo mandrakariva Tokolatokovavy. Hotanterahina ny 17 Jona 2024 izao ny fanadinam-panjakana CEPE. Anisan'ny nojeren'ny filoha manokana ny fampitaovana ireo ankizy eny anivon'ny sekolim-panjakana hiatrika ny fanadinana. Ankizy miisa 700 nahazo fitaovam-pianarana vaovao sy feno izy ireo hiatrihana ampitoniana ny fanadinana. Tsy lany andro amin'ny ady hevitra ny filohan'ny Rajoelina hoy ny ministra ny fanabeazam-pirenena. Mampiavaka sy manamarika ny fotoam-pitondran'ny filoha Rajoelina ny asa miantefa mivatana sy manova ny fiainan'ny vahoaka hoy izy. Tsy afoy anao ireto vahoaka ireto, tsy afoy anao izahay satria fantatray fa tianao ireto vahoaka reto Andriamatoa filoha ka toizo ny asanao, makahery anao miaraka aminao ny vahoaka ny Madagasikara ary ho tahian'Andriamanitra ianao sy ny ankonanao ao anatin'izany. Mbola ho maimaim-pona ny fisoratana anarana hiditra an-tsekolim-panjakana ho an'ny taom-pianarana vaovao manaraka ho an'ireo tena marefo hoy ny baiko ny filoha Andry Rajoelina. Fa famatsim-bola goavana avy amin'ny banky iraisam-pirenena hatramin'ny 200 tapitrisa dolara nentina nanambarana ireo foto-drafitrasa an-drenivohitra na travaux urbains izay nitsodia ny filoha Andry Rajoelina ny maraina teo teny amin'ny fokontany Ankasina. Tafiditra ao anatin'ny tetikasa produira ny fanamboarana ny foto-drafitrasa an-drenivohitra izay mifantoka manokana amin'ny fanamboarana foto-drafitrasa ahafahan'ny vahoaka mivezivezy eto ny Lalakely sy ny tetezana. Mahery ny 490 avy ao amin'ny boriboritany voalohany sy faefatra ny sitraka ny foto-drafitrasa an-drenivohitra izay ao anatin'ny tetikasa produira. Ankoatra ny Lalakely sy tetezana nanambara ny anaovana laharam-pameana ny fametrahana foto-drafitrasa fidiovana ny filoha Andry Rajoelina. Fitiava-dony Sivkasata no mitaritra ny andindin'izay. Tsy miandro ny fotoam-pahavaratra ny fitsinjovana ireo mponina mipetraka amin'ny faritra Iva hoy ny filoha Andry Rajoelina. Nataony fanjakana laharam-pahamehana manokana fijerena ireo tanàna Iva toa ny eny amin'ny fokontany Ankasina mba ho fokontany azon'ny mponina hivezivezena ny toerana. Nandeha teny toerana mihitsy ny filoham-pirenena niresaka tamin'ny vahoaka ny hainy ny fitarainana izy ireo ary avy hatrany dia nitondra vahaolana. Maro vao nisy korala tsy voaka mivavana misy teto amin'ny lalana io tena misy maty zany tsy atao aminay teto lanjaina ny razana dia eto amin'ity tokonany ity vao alefa anaty vato. Amboariny ity lalana ity Lalakely nangatanareo io iny makany iny zany
mety sa tsy mety zay fa tsika koa zany mila miara mientana ka amin'ny asabotsy ho avy zao a io madame le maire ao ny député atombontsika eto amin'ny premier arrondissement eto a eto amin'ny premier arrondissement ny anao imogoavana betsika azonareo ranom-potaka masiso tsokafona sy loto no tsy maintsy nitsabahany ponina teo aloha tsy nisy ny lalankely azony vezivezena ireo tetezana kely mba nisy dia mora-potika sy rava avokoa vao avy ny orana ka miakatra ny rano tetikasa mamaly ny fahasalaman'ny vahoaka eny amin'ny faritra iva arak'izany ny tetikasa produire tetikasa fa tsy ny banky iraisam-pirenena vola misafidian'ny filohan'ny rajoelina nisitraka ny fotodrafitrasany produire ny borotany voalohany sy faefatra izay ahitana ny vokotany ankasina 700 tapitrisa $, no nafantoka nanaovana ireo fotodrasary ireo izay antsoina hoe fotodrafitrasa andrenivohitra. Zava-dehibe mihitsy moa ny nakanaisantsika eto androany a ny zavatra hoe ny zahantsika natao zany a dia hoe betsaka ho tetikasa zay atao anatsara ny fiainany etỳ amin'ny tanàna Iva ohatran'izao zany anisan'izany a ny fanamboarana fotodrafitrasa manakaiky ny vahoaka ny manasoso ny manampy ny andavanandro ny mponina ihany koa zany dia anisan'ny laharam-pamehana tsy maintsy ataontsika ka efa nanomboka tsika io zany ny lalankely 41 kilomètre ny nanomboka ihany koa tsika ny fanadiovana ny lakan-drano rehetra io tsy andrasantsika hoe io tonga ho avy ny orana vao andeha hanamboatra an'izany fa zao zany tsika dia efa betsaka ny zavatra nataontsika an'izay fa eo ihany koa ny fanampiana ny fanamafisana ny fanaovana ny bloc sanitaire satria hita tsy ampy ary tena hoe tsy misy mihitsy ary moa antokatrano hafa sasany fanaovana ny bloc sanitaire dia raha tsika ny produire ihany koa sy ny erahana amin'ny tanàna Antananarivo ny fanaovana an'izany ilaina ihany koa ny fijerevana toerana anaovana kianja fanamboarana ny basket reny zany mba ahafahan'ny tanora amin'ny lalao satria za zao nahita aty dia tena tsisy toerana mihitsy zany le olona mba ilalovana dia tena tsy afaka mitatra ny sain'le ankizy. Nandeha nitsidika ireo fotodrafitrasa andrenivohitra vita ahitana lalankely sy tetezana ary fanadiovana ny lakan-drano ao anatin'ny tetikasa produire ny filoham-pirenena ny maraina teo teny amin'ny faritra Ankasina vaovao sy mafy orona ireo fotodrafitrasa mahery ny efatra etsy ireo mponina mahazo tombontsoa mivantana amin'izao tetikasa izao. Vaovaon'ny fiarahamonina kosa indray tamin'ny fomba feno Abibina no namonona any Raisa ilay zazavavy kely vao 8 taona monja raha ny fitaraina n'ireo ray aman-dreniny. Ny sabotsy tokony tamin'ny 5 moa no nisy nahita farany lalao teny an-tokotany Raisa ny kampany izay hita tamin'ny toerana roa samihafa no nampiayay ireo ray aman-dreniny ny toy mandramaraina ny fitadiavana hatramin'ny fametahana betadrindrina ny alahady izy ireo no navoray taratasy milaza ny toerana misy ilay razana izay tsy lavitra teo fa tao ambanin'ny toerana fanaovana maloto ny renibe n'ilay zaza ihany ny nina novonoina noho ny valifaty izy hoy ny taratasy navelany namono azy ary mbola nilaza fa ho avy izy ireo amono olona roa hafa manamafy kosa ireo ray aman-dreny Raisa fa tsy manana disadisa amin'ny fiarahamonina izy ireo ary tsy azony izy ireo onona na vita nandatsaka ny ainy ity zanaka izy ireo ity Karasia andretsi-toerana Omega Ranefton. Nasitrika tao anaty gony mangana tanteraka miosona maloto ny vilana avokoa ny orony sy ny vavany tapaka ny nifiny ary naboridana ny tapany ambaniny hoy izay no nahitan'ireo ray aman-dreniny Raisa ny nofo mangatsiaka ny zanany vavy kely 9 taona mipetraka eto 67 hektara izay nisy namono tamin'ny fomba feno Abibiny. Nandeha namonjy lanonana teny ampita-tafika ny reniny Raisa ny sabotsy teo raha nandeha nitady vola kosa ny rainy. I Raisa sy ny zokon'ilay irery no tao an-trano ary i Raisa niaraka nilalao tamin'ny namany teo an-davarangana. Tonga ny rainy tamin'ny 5 sy fefany saingy tsy teo an-davarangana ity zazavavy kely izay tsy fanaony mihitsy nefa ny mivoaka na mandeha an-tranon'olona ho ny fitantaran'ny reniny. Nanomboka nampiayay azy ireo ny nahita ny kapan'ilay zaza tamin'ny toerana samihafa. Ny alahady izy ireo no naharay ilay taratasy izay milaza azy ireo ny toerana misy ny fatin'ny Raisa izay tsy lavitra teo fa tao amban'ny toerana fanaovana maloto ny reniben'ilay zaza ihany.
tonga ny maraina dia nanapa-kevitra zany zay hoe ndao anao mba mitady amin'ny taratasy atao peta-drindrina ireny dia nametapetaka an'ireny zay. Rehefa nihodikodina nametapetaka an'ireny zay dia io zazakely izay niara-lalao tamin'io indray nanome taratasy amin'ny fianakavianay dia novakiana ilay taratasy vakiana ilay taratasy dia taratasy milaza ny fisian'ny fatin'ny zanakay hoe atsy. Ny teny izy hoe salama tompoko izy izy ho any maholy mivady zany hoe zay mivady zany. Vita ny valifatinay izy. Efa raha hitady any zanakareo nareo dia jereo ao ambany foseptika amin'ny bebeny hoe fa ao ny razana. Mbola ho avy zay ozy izy mbola misy roa vononay. Mbola itony miady ozy fa tsy tapitra hatreo mamango ny fahoriana tompoko fa tsika samy eto ihany. Dia gaga dia tonga dia niazakazaka zany ny vadiko dia nandeha nanokatra an'ilay dalana foseptika ny mamany tonga dia gony be nita ningaina ilay gony dia sokafana zanaka efa niforotra kely efa naforotra tena hoe naforiporitra. Ninina no vonoina noho ny valifaty izy raha io taratasy navelany namono azy io ary mbola nilaza fa ho avy hamono olona roa hafa. Nilaza nefa ireto ray aman-dreny iray izay ireto fa tsy mbola nanana disadisa tamin'ny fiarahamonina ary tsy azon'izy ireo an-tsaina mihitsy ny nahavita nandatsaka ny ainy zanak'izy ireo. Tsy hitanay izay ambara satria tsy mbola nisy tsaiko aloha ny olona zany metsara velatsia aminay fa zay tsy manana tamin'ny olona teo amin'ny tanàna io dia mahagaganay hoe vita ho ny valifaty. Tsy hainay hoe inona ilay valifaty n'inona. Ka raha mety tompoko anareo izay namono nandatsaka ny aina ny zanakay tenenanay hoe valifatinareo tamin'inona. Afaka mifampiresaka tsika. Fa aza manao fiainana ohatr' izany olombelona tsika aza manao fiainam-bibiana ohatr' ireny fa matahorana Andriamanitra. Miantso ireo nahavandozana ireny iray iza ifampiresaka ary anazava amin'izy ireo ilay valifaty nolazainy tao anaty taratasy. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray amin'ny lafiny politika mahakasika ny fivoriana ara-potoana eny anivon'ny anteny meram-pirenena. Nanolotra tolo-dalàna mahakasika ny fanalalahana ny fivarotana sy fanamboarana toaka gasy ny solombavambaoaka nambosotra Livrason amin'ity fivoriana ara-potoana ity. Mazahony tantsa tombotsoa ho fampidiram-bola amin'ny fivarotana toaka gasy no antony nanolora ny tolo-dalàna ifeny fahalalahany fivarotana toaka gasy raha nambarany mahafantatra ny olany tantsa amin'ny fahabetsahany toaka gasy any ambanivohitra ihany koa ity farany kanto nanolorany ity tolo-dalàna ity. Efa betsaka ny foto-kevitra ahafana mandresy lahatra ny anteny mera rotonta mba ahafana mampandany ity tolo-dalàna ity raha nambarany mahafitsinjovana ny tantsa uyatrani vakasonna solomaoka nambositra zura bardono nitatrany andindiny zay. Matsapa ny solombavambaoaka nambosotra fa matiantoka tanteraka ny tantsa amin'ny fivarotana toaka gasy any ambanivohitra nefa ny 7 isanjaton'ny vokatra any ambositra dia azo avy amin'ny fary avokoa raha nambarany. Nodinihana sy noadiadiana lalina ary tsy midika ho gaboraraka amin'ny fisotroana toaka gasy no antony ity fanolorana tolo-dalàna ity fa nisy ny vola miditra ho an'ny tantsa sy ampitombo ny fari-piainan'izy ireo ary isy fetraikany amin'ny firenena mihitsy ny vola iditra amin'izany raha nambarany ity solombavambaoaka nambosotra ity. Tenako no namolavola ary nanolotra n'ilay tolo-dalàna amin'ilay hoe fahalalan'ny toaka gasy. Ny district misy antena dia any ambanivolo. Fambolena fary any dia rahantsika mahita fa tsy maintsy avadika ho toaka gasy no ahafahan'ny tantsaha hivelona bebe kokoa. Satria tsy manana moyen hafa izy afa-tsy fanamboarana toaka gasy zay. Resy lahatra tanteraka satria misy lanjany ngeda-dingeda ilay toaka gasy na amin'ny lafin'ny sepiarin'ny tantsaha na amin'ny lafin'ny fampandrosoana any fotony na ny commune izany na ny faritra fa indrindrandrindra moa fa ny fanjakana foibe amin'ny alalan'ny hetra. Efa nanolotra ity tolo-dalàna ity avokoa ny solombavambaoaka teo aloha saingy eo anivony ateny meran-dolona no tsy mandany izany araka ny tatitra trany. Manana ny hevitra mafonja afana mampandany sy mandresy lahatra ity tolo-dalàna ity eo anivony anteny meran-dolona ary vonina hiatrika ireo loholona amin'ny fandresen-dahatra ho amin'izany ny tenany raha nambarany Livrason solombavambaoaka nambosotra trany. Tena nisy ny antony ny rejetevan'ny chambre haute anazy ary zay antony zay mihitsy no nijerevana sy ny dinihana no nanomezana an'izao tolo-dalàna zao ka mino sy matoky aho fa mitindra mitoraka aty dia tokony tsy hisy tsony ny sakana satria dia
hita ny traçabilité a hita misy garantie tsara ity tolo-dalàna ity a ary isotomana ny vahoaka ihany koa na ny tatsaha hiditra ao anatin'izay atao hoe a sehitry ny ara-dalàna izay na ny eo anivon'ny membre ny gouvernement ary dia tsy misakana fa zay balizy zay foana ny tena anisan'ny zava-dehibe. Ao anatin'ny asambomera mahakasika ny tolo-dalàna feny fahalalana ny fivarotana sy ny fanamboarana toaka gasy nisy solombavambahoaka eny anivon'ny Antenimihera amin'izao fotoana izao. Amin'izay lafy vaovao izay hatrany misy andindimampolo ny tolo-dalàna dinina mikasika ny tolo-dalàna ho fahalalana ny fivarotana sy fanamboarana toaka gasy ho ny filohan'ny komisiona misana ny fahalalana ny fivarotana sy fanamboarana toaka gasy. Ho fampidirana ny tsy ara-dalàna ho ara-dalàna ny antony nalorana ity tolo-dalàna ity ho ny solombavambahoaka ny faravanganana zavatsara Raby Ainarimanga filohan'ny voamera ny lalàna eo anivon'ny Antenimihera am-pirenena tsy ho baranahany ihany koa ny fivarotana toaka gasy rehefa lany io tolo-dalàna io fampanarahana ny fenitry ny fivarotana amin'ny sehatra industrialy raha ny tatitra ho jerena manokana koa ny sehatra ny famoronana asa ao anatin'ny fahalalahany fivarotana sy fanamboarana toaka gasy araka ty andininy ao anatin'ny tolo-dalàna ity Zora Bartson. Androany tontolo andro no nandinihana ny andininy sasany amin'ny tolo-dalàna mikasika ny fahalalana ny fivarotana sy fanamboarana toaka gasy teny amin'ny Antenimihera pirenena. Tsy midika ho fanaovana gaboraraka amin'ny fanamboarana na fisotroana toaka gasy ny fandaniana ity tolo-dalàna ity raha nambarany filohan'ny komisiona fa ny afana mampiditra ny sehatra ny fivarotana ny tsy ara-dalàna ho amin'ny ara-dalàna raha nambarany. Ahoana ny atao mba ampidirana ireo mpanamboatra na ireo fabricant na producteur na toaka gasy zany mba hiditra ao anatin'ny secteur formel zany hoe mba hanara-dalàna zany izy ireo fa tsy hoe vitany hoe alalàna fotsiny ilay fanaovana toaka gasy dia anao izay adaniny kibony tsirairay fa tokony isy ihany zany famaritana ao anatin'ny lalàna hoe inona ny zavatra azo atao amin'ny resaka fanajana ny ara-pahasalamana ohatra zany hoe ahoana ny tokony mba handrindrana an'izay mba tsy ho gaboraraka ny tsirairay avy. Tsy maintsy hiteraka famoronana asa ihany koa ity tolo-dalàna ity satria ho betsaka ny orinasa hitsangana na madinika na salatsalany ary ampiasa olona maro any amin'ny distrika mpamokatra. Midika izany ho betsaka ny olona tsy anasa no ahazo asa no ity tolo-dalàna ity ho iatrany solombavambahoaka Raby Ainarimanga filohan'ny voamera ny lalàna eo anivon'ny Antenimihera pirenena. Rehefa miditra any amin'ny lafin'ny industrialisation zany tsika dia efa misy hoe ambonimbony kokoa zany ny zavatra jerena ao anatiny izay mila jerevana ohatra ahoana ny isan'ny olona ampiasaina zany hoe ny nombre ny emploi izay ateraky ny asa io ohatra zany tsy maintsy jereva koa ahoana ny resaka qualité inona ny fitaovana ampiasaina. Mbola hitoram-pitso ny asambomera amin'ny ity tolo-dalàna ity satria tsy maintsy jerena isaky ny andininy ireo andininy 50 voarakitra ao anatin'ny tolo-dalàna narosony solombavambahoaka Livarason aorian'ny asambomera nolaniny fivoriana iarahan'ny solombavambahoaka rehetra ity tolo-dalàna mikasika ny fahalalahany fivarotana sy fanamboarana toaka gasy ity ary hiakatra eny amin'ny Antenimeran-dolona kosa aorian'izay. Tsy tokony enjehina ny mpandraraha malagasy izay mampandroso ny toe-karena ho tsombambahoaka ny Ambato-Fianarana rehefa vahiny ho izy adekena kazary lasa manana toe-tsaina ory avamanana ny malagasy tsy voatery ho mpandraraha lehibe fa ireo mpandraraha madinika salatsalany no mamelona ny toe-karem-pirenena ho ity tsombambahoaka ny Ambato-Fianarana ity. Abraham Razafi. Miantso ny mpampiasa vola vahiny ho avy eto Madagasikara isika hoy ny solombavambahoaka ny Ambato-Fianarana kanefa ny eto toerana enjehindra. Manome asa sy tombotsoa ny malagasy aman'alina ny fandraraha ho izy. Zany dia mitady investisseur tsy azo lavina zany ary na ny filoham-pirenena ara dia miantso ny investisseur hiasa eto amintsika. Izay nefa tsy midika hoe ny mpandraraha eto Madagasikara dia tsy omena ny sehatra fa ny omena sehatra koa ny mpandraraha malagasy fa ny manahirana zany dia indraindray rehefa misy ny fampifidirana amin'ny raharaha politika amin'ny fandrarahana dia matetika izany ny mpandraraha malagasy no victime voalohany amin'izay problème tsy fitovekevitra ara-politika izay dia izay zany mahita hoe ny mpandraraha malagasy dia anisan'ny manana ny anjara toerany lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena satria manome asa aloha ny vahoaka malagasy faharoa ny investissement izay ataony dia mijanona eto Madagasikara daholo
fa tsisy hoe investissement ny ivelan'ny firenena ary io no miantoka ny pérennité na ny faharetan'ilay emploi eto amintsika. Manana toe-tsaina hory hava-manana ny malagasy sasany raha nambarany. Ny fifanenjehana dia matetika raha mahita anareo dia ny mpandraharaha malagasy ny tena matetika voahenjika fa ilay mpandraharaha vahiny tsy dia hiaran'izay fanenjehana izay dia izay ny hoe hory hava-manana koa tsika matetika. Misy ilay toe-tsaina hory hava-manana ary na dia any amin'ny fiarahamonina any ary ianao rehefa mety ny ataonao dia avadika ny olona zavatra hafa no nahitanao ny fandrosoan'ilay orinasanao iny fa rehefa ny orinasa vahiny dia ekena daholo izay zavatra mitrangy eo. Izany antsika nefa no araka ny teniko teo antsika mitady investisseur fa kosa ny nazanona zany dia ny orinasa malagasy sy ny mpandraharaha malagasy dia tena tokony omena sehatra satria mampiasa olona maro. Misy moa zany ny mpandraharaha malagasy amin'izao izay hitantsika hoe betsaka ny resaka mandeha amin'izao mahakasika an'izy io fa fahitako anazy dia hoe anisan'ny mpandraharaha izay tena manao ny investissement ny eto an-toerana ary anisan'ny mpandraharaha izay hoe patriote satria mba afaka koa mametraka balizy amin'ny atsonjay izay ataon'ireo mpandraharaha vahiny ireo. Fa mahakasika iny lafim-baovao iny atrany dia naneho ny heviny mahakasika ny fanambarana nataon'ny colonel Patrick Rakotomamonjy ihany koa ny avy amin'ny antoko GFM androany sy nambara fa manaraka fitsipika ny miaramila ary tokony resaka tamin'ny lehibe na manatona fitsarana ity mpitsabo miaramila ity. Mahakasika ny mpandraharaha voatonona ao anatin'ny fanambarana indray dia nambara fa tokony ho maro azy ny mpandraharaha malagasy tafita sy mamelona ny toe-karena malagasy tsy vaky ihany koa ny mpanohana fitondrana fa tsy fito-kevitra no mety isa raha nambarany. Fanazavandra eo miaraka amin'ny Abraham Razafy. Tsy hampamoaka nataon'ny colonel Patrick Rakotomamonjy fa fiarovatina amin'ny zavatra nataony hoy antoko GFM tokony hananja ny fitsipika miaramila ny tena noho izy. Manambolinahitra miaramila azy dia ny miaramila manana discipline dia tokony hanatona ny hiérarchie supérieure andrehetra izy aloha ary raha ny fikasana dia zavatra hafa mihitsy ary rehefa tsy nakany amin'ny hiérarchie supérieure izy dia tokony nanatona ny fitsarana dia nitondra dossier dia nitotena ny fitsarana. Rereny malagasy rehetra ny mpandraharaha voatonona anatin'ny horonan-tsara nambarany mitondra vokatsoa ho an'ny firenena ny asa nataony. Efa amam-polo taona ny maro tsy vao tamin'ity fitondran'ity akoronizana izy ampitondra teo dia efa sehatra tamin'ny fandraharana izy. Amin'ny fomba fijery malagasy dia riharihan'ny malagasy izy ary riharihan'ny firenena satria ny asa taona ny sehatr'asa izay ny velariny dia miatraika amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy ary mandray tombotsoa amin'izany daholo na malagasy misitraka na ny malagasy izay miasa ho aminy ka raha hitondra vokatsoa ho an'ny vahoaka malagasy maro anisa dia tsy haiko hoe aiza ho aiza zany tokony hanenjehana zara ary mirary mihitsy raha mirary mba ho betsaka amin'ny malagasy misehatra amin'ny ara-toe-karena to Madagasikara. Misy ireo mpanao politika mijery ny tombontsoany manokana hoy ny GFM tsy vaky ny mpanohana fitondrana fa tsy fito-kevitra no misy toy ny misy maneran-tany. Fivakisana aloha sady tsy misy amiko hoe andeha atao hoe tsy fitovizan-kevitra no mety hoe misy tranga amin'izao zany amin'ny maneran-tany amin'ny fitondrana rehetra amin'ny samy mpanohana fa kosa rehefa ny tombontsoa iombonana amin'ny fe-kevitra iombonana izay tarity ny manana hitarika amin'ny fitantanana ny firenena ka mirona amin'izay tombontsoa iombonana izay dia ny fitsijovana ny vahoaka malagasy amiko dia tsy tokony saratsarana fa ny mahatonga n'ilay ohatrany hoe tsy fito-kevitra na vakisana ve dia diso hevitra ny mpanao politika sasatsasany izay mitady irona any amin'ny tombontsoa manokana. Io no mapotika amin'ny firenena anankiray fa amiko aloha andeha atao hoe tsy fito-kevitra azo alamina zany. Manasanao ary izao anaraka ny resabe.
Ny pejy dino skipasy mampafantatra vaza, vehivavy sy lehilahy norobaina sady noratrain'ny jiolahy tao atokantranon'izy ireo ao Kaza Suzy, commune Antanamintarana, district-n'Antsiranana 2, ny sabotsy alina lasa teo. Voalaza fa jiolahy misy 5 mirongo fiadiana ny niditra keriny tao antranon'izy ireo, nitaky vola avy hatrany sady namely tamin'ny zava-maranitra ny nakizay azo nobatainy. Nampy ahy fa tsy tao ireo mpiambina roalahy tamin'io fotoana nisehoany ny fanafian'io. Nosamboriny izy ireo, ny iray tratra tanaty ala, ny iray kosa voasambotra tany an-tranony. Hitantsika eo amin'ny sary ilay iray mpianakaviana tena vomafy. Ny vaovaontsika eto Madagasikara androany mampafantatra. Ory zalahy e, rehefa virage dia mila mifankahita e. Raha tsy izany, aza miditra tapoka anaty lalana. Misy hafa koa mampiasa io lalana io e, tsy hanao rery. Loza no nitranga tany Ambatomainty RN1 omaly alahady tokony tamin'ny 3 ora tolakandro. Ilay moto niditra ankavia anaty virage nefa somary niena ny vitesse. Efa niala ilay taxi be, fa mbola narahany ihany ilay moto. Trajectoire ilay fiara ihany no nalehany ka tao tsy nahatsiaro teny ilay mitondra moto. Ampitandremo, mitandremy e, lalana iombonana, fiainana no atahorana, aleo tarato izay tonga tsy tongotsony. Ny vondrona famovozana eto Madagasikara mampahafantatra. Rahoviana vo isiainy hoe mila fankatoavana vainy amin'ny ATT ny fiaranao voyage d'étude. Aza asiana fiara sy chauffeur kamakama no mandeha voyage d'étude na tafika masina sy ny sisa. Asio mari-pahaizana sy test na expérience ny permis D. Aza asiana taingim-be sy vitany sitran'ny ainy enjanaky ny malagasy. Aza tsinotsoniavina ny fomba tany sy ny faditany rehefa iveran'ny fahatra nahazatra anao. Rovinareo vo atsapa fa tsy mahasoloaina ny kolikoly. Rovina vo ampidirina tao taranja vaovao an'ny zaza malagasy ny fampiasana lalana sy manontolo hatramin'ny code de la route, angle mort sy ny pitipitiny. Fiampitana sy tsy azo empitana ary ny vitesy obligatoire sy route isan-karazany. Misy miainy ve? Ny pejy Actu 7-7 MG mampafantatra. Novonono ny dadatoany, dia avy eo ity tovolahy saika mony tena koa no avitra ihany. Tany Bobasako, Antsiranana faharoa. Rehefa nisotrosotro ny mpianakavy ny aliny sabotsy teo, dia nefara tamin'ny famaliana. Novelesina ilay tovolahy tamin'ny hazo ny dadatoany 7 taona ka maty noho ny hémorragie interne. Ahita izany ilay tovolahy dia saika anato tena fa avitra ihany. Io fiampelatana amin'ny mpitandron'ny filaminana ny raharaha ankehitriny. Ny pejy Atiany Maso mampafantatra fa hadiovany eto an-drenivohitra. Nandritra ny fidinana ifotony nataon'ny teny Akasina anio maraina dia nanambara ny filohan'ny Rajoelina fa fotoana fanovanany toe-tsaina sy fanadiovana ny tanàna izao ary mba hitsinjovan'ireo tena marefo izay mandray anjara amin'ny fanadiovana ny tanàna dia hosandaina vary 5 kilao ny asa fanadiovana izay ataony isaky ny sabotsy. Ivondrona vaovao malaza eran-tany ofisialy mampafantatra. Reo andriambavilanitra solontenan'ny Afrika mandray anjara amin'ny Miss Monde izay tanterahana any Inde. Ny pejy TV Plus Madagasikara ofisialy mampafantatra. Miarahaba-nareo Menada, Priscas Michel, tompon-daka pétanque mixte, fifaninanana ara-panatanjahantena Intermédia 2025. Ny vondrona vaovao malaza eran-tany ofisialy mampafantatra. Ny alahady 25/5 avy izao no anatanterana ny sorona masina mahany etriketrika fametrahana ny Papa Léon 14. Andriampahalemana no anoizantsika izao vaovao izao da halatra amin'ny 20 lahy amirongo fitaovam-piadiana mahery vaika no nanafika omaly alina tao amin'ny fokontany Nambararata commune Tanandava district ny Bekily.
omby rovala no lasan'ireo jiolahy ary nisy avy hatrany ny fanarandy nataon'ireo mpitandro ny filaminana sy ny kalohiny miaramila misaro sivily iray kosa namony aindy vokatry ny fifandonana teo amin'ireo dahalo maro ireo maratra araka ny tatry ny sombam-bahoaka ny Bekily ahenany sy ny fifindramon'ny ireo mponina ny antoerana no ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana raha ny fanazavana hatrany tolo-kevitry ny sombam-bahoaka ny Bekily moa ny amerenana ny hetsika kodare sy ametrahana angidimby any antoerana anamafisana ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana amin'izao fotoana izao fanadina izay tatery ny mamitiny Andriambololo amin'ny sary ny fetitra Andriamananjara. Efa isan'andro no misy ny fanafian-jiolahy amin'ny Tapiadina anatin'ny distrikan'i Bekily. Efa tsy misy matory an-tanàna intsony ireo mponina no nitahotra amin'ny fanafiana tao anatin'ny 2 volana. Efa mahatratra 800 sy 200 ireo omby lasan'ny jiolahy. Vao alina, omby rovala indray nalaina izy ireo tao amin'ny fokontany Ambararata, komuna Tanandava anatin'ny distrikan'i Bekily. Dahala hatrany amin'ny 20 isa mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika no nanafika ny tanàna. Misy ireo ainana fohy vokatry ny fifandonana, misy ihany koa ireo maratra araka ny tatry ny solombavim-bahoaka ny Bekily. Mbola mitoy ny fanarahandi amin'izao. Nidirany asan-dahalo tamin'ny hariva. Izay dahalo 20 mirongo tao fitaovam-piadiana izay niditsy Ambararata. Ary rehefa niditsy tao zareo dia naka omby 2 vala eo amin'ny 50 eo. Ka rehefa natao ny aradia sy ireo fokon'olona kalona izay nanaradia dia tamin'izay fanarahadia zay no lavo teo ny mpitandro filaminana miaramila izay nanaradia an'ilay omby. Ary tsika miresaka zao dia mbola raikitra ny ady izay andatsahana ny omby ary tsara fantarina fa efa miaramila 3 no maty amin'izao. Sivily anankiray zanaky ny ben'ny tanànany Agnivorano Mitsindro, komina ny Agnivorano Mitsindro. Miaramila misa 520 miaraka amin'ny kalony izay miady tanapolo no mifampitana amin'ireo andian-jiolahy. Sarotra araka izany ny ady hatrehan'izy ireo ka tsy ahafahana mamerina ireo omby alatra sy adiana amin'ireo jiolahy. Mangataka ny amerenana ny hetsika fampandritany manokana sy ny ametrahana angidimby any antoerana ny solombavim-bahoaka ny Bekily. Dia io resaka kodareo zany miteraka olana amin'izao fotoana zao satria lasa manao revanse ireo dahalo reo. Ny kodare nandalo fotsiny anatin'ny 2 volana sy niverina intsony ny opération kodare. Ka io opération kodare angatahinay ny hiverenana. Ary rehefa tafaverina ilay opération kodare dia tokony hapetraka maharitra ao. Ahinany sy ny fifindramonina raha ny fanazavana trany. Miorooro no ny tsy fandriam-pahalemana mantsy ireo mponina amin'izao fotoana izao araka ny tatitra. Andendray ary isika izao anaraka ireo vaovao tapatapany. Tsy tokony atao ireny fifanenjena ireny satria ny antony hitatsika fa misy zavatra tsy voapirofo ary tokony tsy ataoko hoe ambadika politika daholo ny zavatra rehetrarehetra atao fa mba atao ampisairana sy ampieritriretina. Ka zahay solombavim-bahoaka ny tenanay moa zany dia manameloko ireny fihetsika toy ireny ary tsy tokony ho atao izany satria hitatsika fa na ny sinoa na ny karana na ny vahiny eto antoerana maro rehefa andikan-dalàna manina atsika samy malagasy indray no mifanentsika ary indrindrandrindra fanasokotana amin'ireny tambazotra serasera maro samihafa reny. Aory ny jirovo dia ny lavanila no vokatra fanondrana fotom-piveloman'ny mponina amin'ny faritra Analanjorovo. Mananara sy maro antsetra no tena misy azy ity. Amin'izao dia efa embenana sahady ny lavanila ny apotony ka mangataka ny fifampiresahana amaritana sahady ny daty hanokafana ny tsena ny mpamboly. Nilaza lehibe ny tanàna ny komuna ambanivohitra Ambotomanga anatin'ny distrikany maro antsetra fa tsara kokoa raha ny fiandohan'ny volana Jolay no hanokafana ny tsena ny lavanila amin'ity taona ity. Miesika ny vahoaka mametraka zay kalitao ho tsara amin'izay lavanila zay. Ary zegny zany magnanaovana antsoavo sahady zany ho amin'ny tompona ndraiky saparatonga indrindra mo ny ministera ny varotra sy ny ministera ny fambolena. Raha ny ataitan'ny vahoaka zany tokony ny voalohan'ny volana juillet zany efa tokony misokatra zany ny calendrier-ny lavanila zany. Raha ny tonga amin'ny ambanivolo agny ny opérateur
fagnano lavaniny indrindra ny mahazo agrément zany tena vitsy mba tsy lazagna tsisy mihitsy zany tonga any ambanivolo mividin'ny vokatra tsy karaha izy taloha zany. Tsara fiantsona ito amin'ny siranantsambony antsirana mandritra ny atelona ny sambotrafika italiana antsoina hoe Luigi Riggio. Nambaran'ny commandin'ny sambotrafika contre amiraly David Dapadio nandritra ny fitsidihana ara-pomba fanajana zay nataony izy ireo tao amin'ny gouvernement-paritra Diana tao fa tonga manaramaso ny fandriampahalemana misy atimy ranomasimbe indianina ny sambotrafika italiana ary ao anatin'izany ny faridranomasina misy eto Madagasikara. Nakasitraka izao fahatongavana eto amin'ny saranantsambony antsiranana izao ireo solon-tenam-panjakana aty antoerana izay notarizin'ny gouvernement-paritra Diana sy ny préfet ny Antsiranana. Efa miroborobo amin'izao ny sehatry ny famoronana lamody eto Madagasikara, afaka mifaninana tsara amin'ireo mpamorona ny velany, ireo mpamorona malagasy amin'ny fampiasana aingam-panahy samihafa sy fampiasa akora ahafahana mampisongadina ireo asa famoronana miavaka. Raha ho an'ny solon-tena malagasy miatrika ny fifaninanany vehivavy tsara indrindra maneran-tany, mpamorona sy asa famoronana 100 malagasy no ampiasainy ihany. Azo atao tsara arak'izany ny mitsandraka ny asa famoronana amin'ny sehatry ny lamody eto Madagasikara hoy ireo mpamorona. Une envie de représenter la femme malgache dans toute sa prestance et de faire vibrer une mode locale de qualité. Notre cible, ce sont les femmes modernes, indépendantes, ambitieuses, qui aiment se sentir uniques. Où on peut acheter les vêtements Amaris via nos pages officielles en commande directe pour l'instant. Un storytelling puissant, une qualité de production et un style audacieux qui ne copie personne. Mbola mitazona ary mandala ny kolontsaina mampiavaka ny foko misy azy ny ponina anatin'ny faritra Fitovinany, toy ny ao amin'ny distrika ny Vohipenina, na efa samy monina sy miasa ivelan'ny faritra azy. Maro ny kolontsaina nanany foko Antemoro ary mitsinjara amin'ny zanapoko samihafa izany. Anisan'ireo zanaky ny faritra mbola mitazona ny fomban-drazany ny fikambanany zanaka Mpanabaka, ponina eto Antananarivo. Anisan'ireo fomba mbola hajain'ny zanaka Mpanabaka ny antsoina hoe velona velo. Fomba mpanao nataony razana teo aloha izy io. Tsy dia hita loatra zany marasy izy io satria gn'antony fampisehoana hafaliana izy io. Rehefa misy gn'hafaliana da gn'hafaliana zay aseho amin'ny alalan'ny velona velo. Miarahaba anao zany faly zay olona nagnano savatra ao na morazazy izy na namafy-tragno izy na fafianaky da ampisehoina amin'izay io velona velo io hoe faly miaraka aminareo iaireo da manolotra velona velo ragnandria. Nanatanteraka fionana ireo mpikambana anatin'ny zanaka Mpanabaka eto Antananarivo na Fizaha ny farany herinandro lasa teo. Tafiditra anatin'ny tanjon'izy ireo ihany koa ny ampandroso ny faritra ny Poirany dia ny distrika ny Vohipeno. Azo ataony mamerina ny lazan'ny Marovoay amin'ny famokaram-bary raha toa ka ampy ny rano anondranan'ny tanimbary, ny fikarakarana ny toa-drano ary ny fanarenany ireo vodravitrasa raha nambara minitra ny fambolena sy ompiny. Raha manana velaran'ny tany 5,3 hektara i Marovoay dia ny 3,7 hektara ihany no voatondraka, ny 7,700 hektara kosa voatondraka rano fa kely dia kely raha toa ka tena tsy misy rano tanteraka, ny 7,700 hektara. Mihena ny voakam-bary isan-taona manodidina ny 3 taona isaky ny hektara vokatra izany. Nafanganina arak'izany ny fanarenana ny lakan-drano mirefy 420 kilometatra amin'ny komina Tsararano ao Marovoay izay vita tanteraka amin'izao ny 120 kilometatra. Na mafisa minitra ny fambolena ihany koa fa fotoana izao hiovana amin'ny masom-boly fa tsy onona amin'ireo taloha intsony. Ilaintsika ny manova farafahelana isaky ny 3 taona ny masom-boly ampiasaintsika. Fa raha ohatra masom-boly ampiasaintsika ela be efa mihena ny vokatra azontsika anatin'izay. Izay mahatonga ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana miroso amin'ny famokarana semence BDP. Zay zany anisan'ny paikady atao amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana. Zavatra fahatelo dia ny resaka fitaovana. Raha ohatra isika ka mbola ny tanantsika foana ny miasa dia angady dia tsy tomby ihany koa ny vokatra antsika anatin'izay.
etsy ankilany ny fanatsarana ny teknika mpambolena ho fanatratrarana izany nomena fampitaovana ireo tantsaha tao amin'ny commune Ankazoborina distrika ny Marivoay. Anankiray amin'ity zany na intelo inefatra anao zany kapoka ity nefa fraction de seconde. Dia manampy an'izany mikorobary. Tena hita fa tena madio tanteraka le vary mivoaka ao anatiny. Ka amiko zany dia tena tsara dia tsara ary atao tsara ambony tsara ny fampiasana ny machine ho anay tasaka. Raha ato amin'ilay mako Marivoay satria be dia be ny vokatra ary fotoana enjena ilaina ty zavatra ty. Niaran-dinika, ny aino sy ny resaka mivantana tamin'ireo tantsamo iminitry ny fambolena sy fiompiny. Fa manambahiny isika amin'izao alina izao dia Andriantsony Nafty chargé de marketing eo anivon'ny Vatel. Miara-banao. Miara-banao Manata dia miara-bantsika rehetra ny tokantrano ihany koa. Tsara raha fampahafantarana ny mpanaraka ny fampahalalam-baovao ina moa ilay Vatel alohan'ny hosantsika amin'ny Vatel Madagascar moa zany dia business school international misehatra amin'ny resaka tourisme sy hôtellerie. Ama business school anazy dia misehatra kokoa izy any amin'ny resaka management na gestion d'entreprise. Zany hoe manam-paniriana izay ny hanofana futur leader, futur manager na ihany koa izy rehetra manam-paniriana ny hanangana na ny tantana orinasa any aorinany. Zany hoe misy ihany koa zany eto Madagasikara matoa international inona no mampiavaka an'ilay toerana sy ny any ivelany. Ie. Hoy izy ato hoe école internationale Vatel réseau anankiray ngeza be zany hoe misy izy maneran-tany sur 33 pays izy amin'izao zany hoe firenena 3 misy amin'ny Vatel amin'izao fotoana izao ary 7 sekoly izy maneran-tany dia misy anankiray eto Madagasikara zany hoe Vatel Madagascar. Ny fomba fampianarana amin'ireo Vatel rehetra ireo mitovy daholo ihany. Zany hoe na hianatra eto Madagasikara ianao na hianatra any Vatel any ivelany ohatra hoe Vatel France na Vatel Suisse, Vatel Chine dia mitovy daholo ihany ny fampianarana, mitovy ny diplôma omena, tsy misy zany ho fahasamihafany na hianatra eto ianao na hianatra any ivelany. Raha mikasika ny eto Madagasikara manokana ary manahoana ny fidiran'ny mpianatra manaraka? Fidirana, misy fidirana anankiroa en Vatel, mois de mai sy mois de novembre. Dia mois de mai zao androany mihitsy ny fidiranay ao. Dia efa manomana ny fidirana manaraka indray zay zany hoe amin'ny mois de novembre avy izao. Par voie de test moa fidirana en Vatel zany hoe mila manao test de sélection mpianatra rehefa hiditra aminay, manao test de français izy, minimum na anglais, test de comportement, test de personnalité, mila manao entretien oral ihany koa izy. Afaka retesta rehetra ireo izy dia zay vao admis ao amin'ny Vatel. Ny test misy foana, zany hoe misy foana isan-kerinandro misy test foana arakaraka ny rentrée fotsiny idiran'ilay mpianatra satria ny effectif raisinay isaky ny rentrée 60 ihany. Zany hoe 60 ho an'ny mois de mai dia 60 ho an'ny mois de novembre. Mazava dia mazava izany sorana be dia be ianao nitondra izay fanazavana izay ho an'ny mpanaraka ny fotoana fahalalambavao ny TV+ Madagasikara tamin'ity androany ity. Iny ary mankasitraka indrindra dia mandram-piona indray. Fa fampisehoana goavambe sy anatin'ny famatianana tanteraka no tanterahan'ny Tarika Rosy ao amin'ny Coliseum ny alatsinainy ny Pentecôte sy fijoina ho avy izao orinasa andrarezina sy matianina amin'ny resaka seho-an-tsehatra miisa 3 no hiara-iasa amin'ny fahatombanina ny fampisehoana tapolaka glady amin'io andro io ifarimbona amin'ny resaka écran géant, jiro ary tanjaka samihafa ny orinasa Cool Concept, Ivenco ary sary sy feo hanomboka amin'ny 3 ora taona-kandro ny fampisehoana ary sokatra amin'ny 10 ora maraina. Ny vavahady Antara Lalarso Omega Ranefton. Fanambogoavana apetraky ny Tarika Rosy ny seho lehibe tapolaka glady ho tanterahany ao amin'ny Coliseum Antsonjombe amin'ny alatsinainy Pentecôte sy fijoina ho avy izao. Hanomboka amin'ny 3 ora tolakandro ny fampisehoana saingy amin'ny 10 ora maraina kosa dia efa hisokatra ny vavahady. Seho miavaka sy mahatianina tanteraka no hatrehiny mpankafy amin'io andro io. Orinasa andrarezina amin'ny resaka seho-an-tsehatra miisa 3 dia ny Cool Concept, Ivenco ary sary sy feo no ifandrimbona anatanteraka ny seho. Zay mahalibe azy tsy misy any olona tsony fa ny filoaty no ampiasaina, 1000 watt moa zay. Ny écran LED mbola tsy misy tamin'ny andronay zany ny farany ngeza indrindra sy ny maha indrindra no alaina eo
ka zay aglady azy zany amin'ny qualité amin'ny quantité sy ny habeny ary amin'ny créativité hoe mba mahasentana ny olona hoe euro sy fanasa multiplié par 10 fa taloha izy hira rehetra amin'ny ataony amity zany hirany rehetrarehetra ho ataony ao. Ho vitsinjovana amin'ny mpakafy efa nisy ny fifampiresahany mpikarakara tamin'ny tompona andraikitra amin'ny resaka fitaterana. Isy arak'izany ireo taxi be afaka hitatitra azy ireo aorian'ny fampisehoana. Par rapport amin'ny transport teo tsy hoe ho taterina gratuit transport fa efa misy fampiresahana tamin'ny mpisehatra ny transport ny UCTU, UCTS eto Antananarivo dia manao izay disponibilité zay zareo afaka hitatitra zany aorianan'ny ora afaka isany sy azo autorisation zany zareo ahafahany zareo hoe ohatra hoe bus anankiray toko amikany Ambohidraraba fa afaka makany Itosy na zavatra ohatran'izay zany le fiaraha-miasa apetraka ahafahandreo transport ireo mijanona eo zany ary hitatitra ny olona misarany izay efa mahazatra mody any amin'ny misy anazy tsirairay aby efa tapitra ny spectacle. Efa tsinjaraina amin'ny toerana maro samihafa ny fivarotana ny tapakila ary afaka atao en ligne ihany koa izany. Efa miditra tsikelikely amin'ny famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny rivotra isika eto Madagasikara ary ny orinasa Cross Boundary Energy na CBE no miara-miasa amin'ny orinasa QMM amin'ny fametrahana izany tobo voalohany mamokatra herinaratra azo avy amin'ny rivotra izany eto Madagasikara. Prod Plus. Mba ampiroboroboana ny fampiasana ny angovo maitso azo avaozana dia miditra amin'ny fampiasana ny fitaovana famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny rivotra ny orinasa QMM. Voalohany izy nafarina avy any ivelany dia ny faharoa magnarak'izay mahavoavaly ny filany orinasa QMM izay miova ho agny amin'ny fampiasana angovo maitso. Dia tagny no nieritreretina fa sy dia nieritreretra firy zany hoe sy maintsy ilay cylindre manana tongotra cylindre no atao eto. Mba azo lazaina hoe sy dia abo loasy sy dia lehibe loasy fa somary eo amin'ny 50 metre ny hauteur-n'izy io. Raha ny resaka loko ndraiky zany dia fepetra apetraky ny ACM na hoe aviation civile malagasy satria akaikin'ny aéroport sikana dia ireo no mametraka an'izay hoe zao ny loko anaovanareo anazy satria misidina ambonin'ity toeran'ity ny avion sika dia zay no nahatonga ny loko. Raha atotaly dia turbine miisa 7 no atsangana ary roa tamin'izy ireo no efa mihodina ara-dalàna mamokatra herinaratra. Toy ny générateur rehetra misy générateur mandeha essence, mandeha gasoaly. Fa eto zany sika ny hélice no mapiditra ny rivotra zany hoe le générateur ao anatin'ny selle no mandeha amin'ny alalan'ny rivotra. Zany hoe mihodina le hélice dia izay koa ny mampandeha ny générateur ao anatin'io hamoaka izay angovo izay. Atratraka hatramin'ny 900 mégawatt ny herinaratra hovokarina amin'ny alalan'ity tobo famokarana herinaratra azo avy amin'ny rivotra ao Eoala faradofahity. Arakaraka ny tanjaky ny rivotra kosa ny herinaratra hovokarin'ny turbine tsirairay avy. Marina fa toerana matetika andalovan'ny rivo-doza ny faritra atsimo kanefa tsy misy atahorana ny mety fianjeran'ny fotodrafitrasa satria miorina amin'ny rafitra ara-teknika tena manaraka ny fiovaran'ny teknôlôjia ny fitaovana famokarana herinaratra amin'ny alalan'ny rivotra izay iantsoroan'ny Cross Boundary Energy na CBE. Tsy atahorana hianjera ireo satria efa 20 taona niasa tany ivelany izy io dia natao amin'ny état vaovao ahafahany mamaly ny filana taty Madagasikara. Ankoatran'ity toby famokarana herinaratra azo avy amin'ny rivotra ity dia efa mihodina manome herinaratra 400 mégawatt ny toby famokarana herinaratra azo avy amin'ny masoandro ao Eoala faradofay.
eo amin'izay lafiny toekarena izay atrany vita soniny izy masy fatsivy ny volana melasa teo ny fifanarahana fiara-miasa eo amin'ny ben'i Madagasikara sy ny fikambanana ny orinasa malagasy mba entina ampandrosoana sy anampinina ny orinasa madinika malagasy izay. Tahina Rakotomalala, Toditra Miaja, Prod Plus. Tanteraka ny fanaovatsiny ny fifanarahana teo amin'ny ben'i Madagasikara sy ny FAM na ny fikambanan'ny orinasa malagasy mba anohanana ny orinasa madinika, kely sy salantsalany. Nitsongany manokana ny fampandrosoana ny orinasa madinika izay anisan'ny maro anisa eto Madagasikara. Ny antony ity fifanarahana ity zany dia ahafahan'ny ben'i Madagasikara izay fantatra hatramin'izay maha-BLI azy industrie dia ireo orinasa lehibe sy vaventy ny tena nitoanan'ny BNI tamin'ny fotoan'androny. Dia ny BNI zany zao efa banky voalohany falola arana fa te anampy amin'le hoe fahafahan'ny orinasa madinika, ny kely sy ny salatsalany mba hanamora ny fahazahoan-jareo lalam-bola ahafahana mampandroso sy mampitombo ny orinasany. Dia izay zany natoka ny fanarahana ela ihany izy ity vao tody fa mahatsara azy gavana dia hoe mba sady atsy ny aroa dia nanampy ny fifanantonana mba hiova fenitra koa ny BNI dia manao fanalebiazana hoe élargissement ny segment. Tsy mijanona eo amin'ny fampindramam-bola fotsiny ihany ny fiaraha-miasa fa misy ihany koa ny fanohanana ara-teknika izay anisan'ny lesoka eo amin'ny fampiasam-bola. Ary ny tena zava-dehibe dia izao io fifanarahana io dia misy fanampiana ara-teknika koa. Tsy hoe vola fotsiny no ampindramina fa ampiana mihitsy le orinasa madinika zany alalan'izany atao hoe inona moa zany hoe mitantana vola indramina satria mifindramam-bola tsy mahabotry, tsy mampahantra fa raha tena hainao sy azonao tsara dia tokony ampiroborobo ny orinasanao le izy, tokony azahoana tombony. Dia izay zany no ampianarina azy hoe taloha tsika hoe tandreo petra tsara fa bokatroso eo tsy hany mihitsy le izy fa tena manampy manova le fotom-pisainana sy fomba fijery mba hoe raha mindram-bola dia ny ao an-tsaina hoe ampivelatra sy ampiroborobo ny orinasa fa tsy hoe matahotra no bokatroso. Ny biobela dia manampy anao amin'ny fanasitranana aretina maro samihafa amin'ny alalan'ireo vokatra natoraly vokarina profesora malagasy. Hita amin'izy ireo efa maro ireo nahita vokatra tamin'ny fitsaboana natoraly tao amin'izy ireo tao anatin'ny fotoana fohy ny figue de barbarie sy baume radika no tena amantarana ny biobela mada. Ankoatra izay dia manana vokatra ho an'ny fikarakarana sy fikojakojana taovolo sy tarehy ihany koa izy ireo. Prod Plus. Faly miarabantsika rehetra ny tokantrano any izay ao amin'ny biobela mada. Ny biobela mada dia mpamokatra vokatra naturel izay vokarina professeur Matianina. Ho antsika rehetra manana tsy fahasalamana indrindra dia manentana anao sahady hanjifa ny vokatra izay vokarina fa ao anatin'ny fotoana fohy ianao dia mahita vokatra tsara, tsy mila ny fanaovana traitement ela be. Ao ihany koa ny produit izay natokana ho an'ny volo sy ny karakarana ny endrika amam-bika. Échantillon no entiko anareo eto androany dia toy izany ny nectar figue de barbarie. Izy ity dia vita amin'ny figue de barbarie zany natokana indrindra ho an'ny olona misy diabeta izy ity. Raha ohatra zany ianao ka ambony diabeta dia manao traitement tsy malandra tavoahangy ianao dia mahita vokatra tsara. Mety koa izy ity ho an'ny fery-rehetra any anaty na areti-naty, vavony tsy mety sitrana na hémorroïde interne. Ary ihany koa ny karazana gros cœur na palpitation na olona reraka lava. Maro karazana fa afaka manantona ianao raha ohatra ka liana. Ao ihany koa ny baume radika izay nahafantarantsika ny biobela voalohany indrindra dia ny baume radika izay vokarin'ny biobela dia mahastable tension anaty fotoana fohy ary koa mamerina ny hémorroïde mipotsaka sy ny vantolana manakotsako sy tsy mahita tory. Ankoatr'izay raha ohatra ianao ka mahatsapa hoe misy prostate na tratry ny trompe bouché ka tsy mety mipetraka ny zaza na misy fibrome, kyste hernie dia manana produit izay mandevina an'izany na koa goutte tsy mety afaka na calcul rénal. Monte cristal izy ity
raha ohatra ka hoe olona voan'ny gripa tazo mahery rety tenda dia manafaka tanteraka an'izay. Ao ihany koa ny produit natokana hikarakarana volo dia ny shampoing coloration cheveux ho antsika rehetra mandoko volo dia tsy misahirana intsony fampiasana lokom-bolo, sasana fotsiny volo dia mainty. Mampiavaka azy dia ely izy vao mampipotra ilay mitsiry iny zany dia maharitra herintaona izy amin'izay. Sérum natokana ho an'ny volo mampalava volo izy ary mampitsiry volo ao anatiny andro vitsivitsy fotsiny ianao dia mahita vokatra tsara. Bazina paille de 7 Thomas ity dia izay menaka izay nangalana azy ary ny sérum merveilleuse natokana analana ketrona. Échantillon ihany ireo fa misy karazana antsika rehetra manana olana amin'ny tarehy rehetra dia manjifa ny vokatra. Ny ahitananay dia ao amin'ny Biobelamata, eo ampitan'ny Institut d'Hygiène ianao dia ataovy izay hitanao soratra hoe Biobelamata dia ao na eo ambadiky ny lapan'ny tanàna. Laharana azonanay dia ny 034 15 816 04. Manentana antsika koa izay ao Fianaratsoa fefa toerana izay amin'izao fotoana izao eo amin'ny devant Zomatel ho antsika rehetra any Fianaratsoa ary eo ampitan'ny Hôtel de Ville eo amin'ny ahitanao soratra hoe Biobelamata ny Atamatavy. Ho any amin'ny faritra fitovinana kosa isika amin'ity vaovao manaraka ity, toerana mavokatra karazam-bokatra maro toy ny volovary sy voly fanondrana ny faritra Ambahibe izay voadronan'ny komina 10 anatin'ny faritra fitonana. Sarotra nefa ny fivoahan'ireo vokatra amin'izao noho ny faratsiany lalana araka ny tatry zanaka ny faritra mivondrona anatin'ny fikambanana zanaka Ambahibe miray. Ianitra Rahalarasoa. Renirano anatin'ny faritra fitovonany Ambahibe. Niainga tamin'ny anarana renirano io ny faritra Ambahibe izay ivondrona ny komina 10 ny poiran'ny fikambanana zanaka Ambahibe izay miparitaka manerana amin'ny Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina. Toerana mamokatra efatra amin'ny ela ny faritra Ambahibe, mamokatra vary sy voly fanondrana toy ny jirofo, ny kafe, ny litchi any an-toerana. Amin'ny resaka vokatra dia mahavoly vary indrona intelo isan-taona eo. Fantatritsika nefa fa malagasy dia mihinam-bary intelo isan'andro ary ny vokatra azo amin'ny vary io dia ho an'ny vahoaka. Nefa ny olana izay iainana amin'ny resaka famokaram-bary io dia hitantsika amin'ny fahasombany tontolo iainana, lasa tsy ampy ny rano. Nefa rano mandalo amin'ilay renirano ahoana ny fomba hamadihana ny renirano io tokony hamatsy rano amin'ny resaka fambolena. Taloha be tany dia efa nampiasaina amina resaka ataontsika ohatra hoe famokarana kafe, famokarana letchi, famokarana ny girofle, ny cannelle, vokatra be dia be. Na ny tantely ary ankehitriny dia maro be ny azontsika avy any amin'ny faritra fitovonany fa indrindra avy amin'ny faritra Ambahibe io. Noho ny fahasimban'ny lalana nefa tsy tafavoaka ireo vokatra ireo amin'izao. Amin'ny fotoanan'ny ririna mando be foana ny herika dia manao an'izany ataontsika 30 kilometatra zany misy hatramin'ny adiny 4 adiny 5 dia mijaly ny vahoaka mipetraka any. Nisy fotoana ary tamin'ny heritaona ifampizarana moa izy io lasa midina makany Vohipeno ny olona hiakatra makaty amin'ny faritry ny Ambahibe. Dia mandeha aloha mandeha Vohipeno zay vao mandeha adiny 7 zay vao tonga aty Alokomby. Fa ankehitriny rehefa vita le terrassement dia mimaivana zany ny fivezivezena. Ho fanampiana ny mponina ny fotony, anao hetsika ara-kolontsaina sy ara-toe-karenany amin'ny faritra Ambahibe, ireo zanaka pelezana ho fampahafantarana ny harena misy sy azo trandrahana hitondra fampandrosoana any amin'ny faritra Ambahibe. Maromaro ny hetsika izay tiana ho atao amin'izany, isan'izany voalohany ohatra hoe ny fandrona. Fampahafantarana meloa ny taranaka rehetrarehetra, ny malagasy rehetrarehetra andao hiverina amin'izany fandrona izany satria izany ny ilaintsika malagasy miverina ny fotony, mifamela heloka, mangata-pitahiana, hisy hetsika maro ihany koa toy ny atao hoe festival bako to de roots. Ara-toe-karena zany, isan'izany indrindra tiana voatra dia ny fizahantany satria fantatritsika fa izany faritra fitovonana zany izay misy ny Ambahibe dia tena manan-karena tokotra laha ohatra ka resaka ataosika ny hoe fizahantany zany. Ampaleotena ireo mponina ny fotony ihany koa no tanjon'ny fikambanana zanaka Ambahibe miray. Andeha indray ary sika izao anaraka ny voambolana. Androany dia ny hoe bakotoka indray ny voambolana ifankazarana mampiasa azy.
no hoe bakotoka dia iantsona ireo lahy tokana na vavy tokana, zany hoe izy rery ihany no zanaka nateraka ao an-trano. Amin'ny fiteny frantsay mahalaza azy dia hoe fils ou fille unique. Voambolana izay azo ampiasaina atao anatin'ity fehezanteny manaraka ity ohatra rehefa amin'ny teny malagasy: be fiantana loatra ilay bakotoka ao an-tranao ka tsy mitsahatra mangataka vola amin'ny dada sy neny. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity: bakotoka no nateraka izy mivady ka tsy maintsy izy rery no mandova ny fananana na velan'ireo ray aman-dreniny. Rehefa izay ary mifantatsika dia azontsika malagasy antsona ny lahy tokana na vavy tokana amin'izay voambolana bakotoka io rehefa amin'ny teny malagasy araka ny tokony ampiasana azy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV+ Madagascar. Andeha indray arsika izao anaraka ny ohara hoe Orange, eo anilanao. Nolotra ao anao. Moteur, action. Ana valy a. Tena nareo mitsamma mihitsy zao no dia daviko. Anary valy a. Ho any aminareo mitsamma mihitsy a. Anao inona le? Ty le tele tamin'iny. Merci beaucoup lo tamin'le izy lo fa ianao koa tsy satra tao an-trano dia ohatrany tao dia mibataina le izy fa areo tonao izy zany. Zay mihitsy ny atony andanako ahy fa ty tsy mandeha tsony. Avy ny ranonareo ve rangany tonga dia milona tele zatsy ao an-trano dia posirerina dia tonga dia batainareo tao ony ty. Eo motsy bavinay nge dia nao valinay dia posy avy aty aminay senge le hoe fozalahy écran plat natakalo an'le valinahy. Ka nisy vahiny tao aminay tena patonga an'iny e. Misy vahiny ahoana e? Magnareo tsisy tele? Misy fa lehibe vody mibeko. Dia mba injara écran plat tany aminao zany le mba isesy. Zany le mba tsy azoko mihitsy dia zao jerenge le tele. Jerenge ny teleko hoe tia nangalako vola tany mibako no vidanako an'ity dia izy tonga ao an-trano avy laverinareo dia zao ny etany alefa io tsy mandeha tsony. Tia zany gidikitia kelinay ohatr'izao. Tena marina tamin'io angele nisy karaoke tao aorianan'le baolina iny dia nivoadona an'le aka mandrabarabasy le izy dia nianjera dia fa tsy dia maninga mety mbola azo amboarina iny fa azo amboarina ahoana fa tsy mandeha tsony ty e. Zay ara mbola saika andeha mbola ho any aminao ary zoko. Ninona any aminao? Baolina zay aminana dia mba ampindamo an'le sirvetanareo ambony ambany iny e. Indrona sirvety ahoana? Zay dia tia rehefa tsy mandeha tsony tany aminareo ko tia misy ilana azy tsony io. Zay fa manina tsy mbaina ny entany. Matray. Tsy mba tsy mandeha tsony iny. Dia indrana sirvetany amiko. Vadinareo mitsamma koa tonga dia allo tonga dia any amiko mety zay. Tonga dia vadinareo mitsamma tonga dia ao aminah mipetraka isaka izay metsika kely. Indrana pince salince, indrana ina koa afere dia tonga vandraindray ampindrampay dia fery misy siramamy kely menaka kely dia tonga dia allo izy hipetraka ao aminay. Allo dia vera tele mipetraka ao aminay le vadinareo dia amin'izay izy tsy mindrakindrana tsoka tonga dia ao. Oka midiko any brocateur ty. Midiko any brocateur. Tsisy ilana azy. Manomboko zao aho tsy mila makanikany an-tranonay zany tsony. Ary mamakadany. Raha tsy saina tsy. Ty le sola aloha be ty. Allo mihera aloha efa mikidika zavatra olona. Azao ny fananany hafa. Coupé. Dans la boîte. ny akony intermédia 2024 no entiny santatra ny lanto hoantsika ao amin'ity androany ity ao anatin'ny songadina tena kosa metraka ny veloma ho an'ny manaraka ndray mandra-pianary tompoko. Fotoanany songadina ary isika izao nolobany TV+ Madagascar ny amboara teo amin'ny taranja atsipika nety be sokajy doublette mixte tao anatin'ny intermédia 2024 samy raraka teo amin'ny dingana ampahifadalana kosa ny ekipa tao anatin'ny basketball sy baolina kitra tratra ny tanjona hoy ny filohan'ny olavitry ny mpanao gazety ny rahina tanteraka ny mpiasa ny ainvakjery ary tanteraka ny teny filamatra iray eny Kianja nandritra ny fifaninanana fanadadiana avy hatrany. Natomboka tamin'ny filaharana ary samy nampiseho ny ainvakjery nisy azy ny mpandray anjara ny intermédia 2024 mahery nefa zato ireo mpandray anjara anisany nanana solo tena tamin'izany TV+ Madagascar. Taranja telo ny fananana tao anatin'ny intermédia anisan'izany ny basketball ny baolina kitra nitsipika nety be izy nanana ny TV+ Madagascar solo tena avokoa. Raha ho an'ny taranja basketball dia fondrana be no nisy ny ekipa ny TV+ fa resina roa ary fandresina iray no azo tao anatin'izany fifanana isam-bondrona izany aniatrika lalao mpahifadalana avy hatrany izy ireo. Ekipa ny Kolo TV no niona tamin'izy ireo tamin'ny dingana mpahifadalana niady lalao 5 resy ny TV+ Madagascar ary tapitra teo ny lalana ho an'ny basketball.
ho an'ny baolina kitra kosa indray dia vondrona dia no nisy azy lalao telo no natao ka dia fandresena iray sahala roa no vokatra azo voalohany tamin'ny vondrona. Tafakatra avy hatrany tany amin'ny dingana ampavalon-dalana izy ireo. Ekipan'ny gazetiko no mpifaninana teto ary dia sahala nandritra ny fempotona ara-dalàna ny lalao ka nidritra tamin'ny tir au but ary dia nivoaka mandresy ny TV+ Madagasikara. Ekipan'ny RTM kosa no nifaninana tamin'ny TV+ Madagasikara tamin'ny lalao ampaefadalana. Lalao izay niady tokoa ary hita samy nampisehoendry lalao tsara ny rotonta isaraka tsy sahala ihany koa anefa. Ny lalao tao anatin'ny fempotona ara-dalàna ka dia niditra tamin'ny tir au but indray ka dia resy tamin'ny sarainy ohatra ny TV+ Madagasikara. Taranja vaovao tamin'ity andiany faharoa ny intermédia ity nitsipoka nety be ho an'ny olon-droa miaraka lasy vavy nanana solotena ny TV+ Madagasikara tamin'ny alalan'ny Priskara Kotormanina sy Michel. Izy ireo no nibata ny medaly volamena rehefa nandresy ny ekipan'ny RDB tamin'ny 7-9 tamin'ny lalao famarana. Ny taranja pétanque mampisan'ny intermédia tamin'ny TV+, tsoroko aloha marina fa tena tsy nanana fotoana nanomanina dia zahay fa tamin'ny andro raha tao alohan'ity andro ity no nanomanana iny kely fiezaka vita tamin'io zany no entinay teto io zany mahita anazy. Tratra ny tanjona hoy ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety tamin'ny fanaovana ny intermédia irahina ny vakijery rehetra ary nisongadina tokoa no irahiny akanjo. Tsy voatery hoe fahazobahana ilay loka zava-dehibe fa le fiarahana mihitsy itsika mpanao gazety irahiny akanjo ao anatin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety na samy manana n'ilay tondrozotra ny fanoratana na ilay ligne éditorial ny orinasa gazety isatsika dia irahiny akanjo ihany koa ao anatina fanatanjahantena. Tonga lalao sy nandrotrina ity fananan'ity ihany koa ny ministra ny serasera sy ny kolontsaina nambarany fa tokony ho tohizana hatrany ny firaisankina mpanao gazety na inona fonona misy azy. Mahavelom-bola araka izany ny fiambonany rehetra tamin'ity intermédia ity ka tokony ho tohizana hatrany ny fifaninanana. Ny azo lazaina dia ilay iray ao anaty fahasamihafana no nasivontsika androany. Samy manana ny sehatra misy azy, samy manana ny hevitra voizina fa ny nampiray antsika dia tetỳ akanjo. Nampisehoantsika ny atao hoe firaisapo, ny fihavanana amin'ny hoe anatsarantsika ny tontolontsika izay manana andraikitra sy adidy masina. Ekipan'ny Arivo Radio no voaositra tomponaka tamin'ny lalao baolina kitra raha toka ny SMC Press no teo amin'ny taranja basketball. TV+ Madagasikara nahazo ny fifaninanana doublette mixte ho an'ny taranja tsipoka nety be. Natolotra ny frota lezendaly ny vondro ny TV+ Madagasikara androany moa ity amboara azo teo amin'ny taranja tsipoka nety be ity. Dia ny songadiny indray ary no mamarana ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Izao raha tsy ankasitrano fenatrany ny fanarano izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.